Vous regardez Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Miarabantsika rehetra tonga sondray eto amin'ny fotoana fanarahanao ny fandarana Zahatan. Miarabantsika rehetra ihany koa na tratra ny taona vaovao 2024. Ato anatin'ity fandarana voalohany no amin'ity taon'ity nitondrana amintsika ny fizarana traikefa sy ny fampiofanana izay nataon'ny tour opérateur professionnel de Madagascar na top ho an'ireo mpianatra izay manaraka ny sapam-pampianarana fizahantany eto Madagasikara. Etsika moa izay natao nandritry ny Carrefour de métier teny amin'ny Alliance Française na Antananarivo. Mpianatra maro avy amin'ny sekoly ambony izay manana izay filière tourisme izay no tonga nanatrika ity conférence ity ka mivelabelarina nandritra izany ireo karazana asa rehetra mila fehezina ao aoriana fiofanana na fianarana mahakasika izay sehatra fizahantany izay. Tafiditra ao anatin'ny fizahantany maritra na ny tourisme durable ihany koa ny etsika satria ny tanjona dia ny hananana mpiasa matianina hisehatra eo amin'izay fizahantany izay hamaly ny fepetra takian'ny tolotra misy eto Madagasikara. Fa tanjon'ny etsika ihany koa ny fanampiana ireo mpianatra amin'ny fanamorana fitadiavana fianarana asa na stage ao aoriana fianarana izay ratovina ka nandritry ny etsika dia nisy fandraisana CV ho an'ireo mpianatra izay efa vonona ny hanao stage any amin'ireo tour opérateur izay mivondrona ao anatin'ny top. Famelohan'ireo dia ho fariparitana amintsika ny atao hoe fizahantany sy ny fivoaran'ireo karazany. Tourisme durable ny fizarana traikefa nataon'ny tour opérateur professionnel de Madagascar fa nadiadina no man'le Manelizé. Ambenty tenin'ny ankamaroan'ny malagasy eto Madagasikara ny fomba fijery hoe natokana ho an'ny manan-kantao ny fizahantany. Araka ny famaritana nomen'ny Organisation mondiale du tourisme dia ny fialana amin'ny toeram-ponenana mitsangatsangana amin'ny toerana iray mihoatra ny indray alina no atao hoe mizahatany. Raha efa maritana io dia fizahantany zany ny famanginana dada besibe eny ambanivohitra na indrindra rehefa mandeha miala sasatra amin'ny toerana efa nananana fandaharam-potoana. Ny fahazona fahalalana sy fanatevezany harentsaina no mahasamy hafa ny mizahatany sy famangina tsotra. Any Frantsa ohatra, endrim-pizahantany vaovao ny hoe fizahantany ara-pahasalamana, zany hoe manantona fitsaboana amin'ny toerana efa niomanana hitsangatsanganana. Fizahantany ara-pivavahana na pèlerinage any Vatican sy la Mecque Ankaramalaza raha eto Madagasikara. Fizahantany zahafety na fampisehoana any Sydney, Australie no tena malaza amin'io isaky ny fetin'ny faran'ny taona na Réveillon. Mianika ny roapolo tapitrisa ny mpizahatany liana hiatrika mivantana ny fandefasana afomanga isan-taona. Fizahantany ara-damody, ara-tontolo iainana. Elohin'ny lalàna kosa ny fizahantany miendrika fanararotana ranofo mahavoasazy hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina ny mpizahatany tratra manao izany eto Madagasikara hatramin'ny 10 taona ny mandrepirepy zaza-tsy ampy-taona. Fomba fijeriny be sy ny maro eto amintsika sy ny karaza fizahantany ireo voalaza ireo fa mbola lazaina hoe ho an'ny manan-katao indray ny fizahantany eo amin'ny fandaniana mandritra ny fotoam-pitsangatsanganana. Tsy azo lavina io satria efa resabola. Rehefa toerana tsy fantatra no fizahana tany dia lafiny maro no tsy maintsy manana mialoha. Ohatra, atao izay ahalalana ny toerana andehanana. Eo dia fa misy fandaniana amin'ny fifandraisana. Voly izay na antso amin'ny telefônina no hatao na hikaroka amin'ny tranokala. Fiomanana amin'ny entana, valizy sy ny fitafy mifanaraka amin'ny fitsangatsanganana tian-katao. Vola koa izay ny fahatongavana amin'ilay toerana. Voly izay sakafo mandritra ny dia, voly toerana ivantanana na trano fandraisam-bahiny, guide touristique hitarika ary sara ampidirana na sara ny fialam-boly tian-katao dia vola daholo izany. Araka ny fitsipim-pitantanam-bola fotatra tsotra indrindra nefa dia fantatsika fa tsy azo atao ny manao fandaniana mihoatra ny zaka na miompampana noho ny vola miditra. Izany hoe tsy mila tahitaitra rehefa andeha hiala sasatra na hizahatany fa mila fotoam-piomanana amin'ny lafiny ara-bola. Io farany io no tokony hanantonana tour opérateur rehefa andeha hizahatany hahazona toky ara-dalàna. We love Madagascar! Anche Madagascar cerveza! Ny top na tour opérateur professionnel de Madagascar isan-taona no mampahafantatra sy mizara ny traikefa amin'ireo mpianatra manaraka fiofanana na sampam-pianarana momba ny fizahantany ka te hianatra asa na te hanao stage
tahaka ny teto amin'ny Alliance Française Antananarivo nandritra ny hetsika Carrefour des Métiers. Lohevitra efatra no nentin'ny top na tour opérateur professionnel de Madagascar tamin'ity. Voalohany ny fampahafantarana ny asan'ny tour opérateur, faharoa ny asa azo atao sy lalana tokony izorana ao anatin'ny asan'ny fizahantany, fahatelo ny lanjan'ny fifehezana teny sy teny vahiny ao amin'ny asan'ny fizahantany, ny fahaefatra i tourisme na fitondrana ny tsenan'ny fizahantany eo amin'ny sehatry ny NTIC na nouvelle technologie de l'information et de la communication. Tsy hain'ny olona misy asan'ilay tour opérateur afangarony ny agence de voyage tour opérateur nefa ny agence de voyage tena hoe mivarotra tikena ataony. Ny tour opérateur dia tena hoe miorganiser mandrindra manamatra les produits rehetrarehetra dia izay no tena antony anaovana le thème voalohany fampahafantarana ny malagasy. Zay anisan'izay natonga ny nanao anzaratany satria ahafantarany any province rehetrarehetra hoe mandefa an'ilay touriste reto ny tour opérateur fa tsy avaizako. Zay le thème voalohany dia le thème faharoa hoe be dia be zany ny ankizy mivoaka avy any amin'ny école du tourisme dia raha jerena hoe tena miasa amin'ny tourisme angamba tena vitsy kely angamba ataoko hoe même pas 20% fa lasa makany amin'ny banque mandeha partout nefa ny mianatra tourisme dia hoe bon ampahafantarana amin'ny ankizy mihitsy hoe inona daholo zany le asa tokony misy tour opérateur. Dia ny fahantelo moa hoe mazava hoe tsika mandray touriste donc langue tsy mahay langue surtout teny anglisy, teny frantsay sy teny anglisy tena ilainy na tsy nanao tourisme ary ianao fa mahay langue dia afaka miditra any amin'ny sehatry ny fizahantany. Dia fa nefa le tourisme io lazavaiko teo hoe amin'izao amin'ity internet sy réseaux sociaux rehetrarehetra ity tena anisany outil ngeda be azona client mihitsy ny marketing. Donc il faut un changement, une mutation, vous avez changement fomba consommer dans les tourisme surtout. Tafiditra ao anatin'ny tourisme durable eto Madagasikara ny tanjony hetsika eo amin'ny lafiny fanatsarana ny kalitaony asan'ny fizahantany, torolalana arak'asa, indrindra ny famporosiana ny nahavita fianarana ho afaka handray toerana sahaza azy eo amin'ny fampandehanana ny fizahantany eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ity taona ity zany zay misy critère apetraka mihitsy amin'ny stage hoe première année ilay ankizy dia tsy maintsy mafehy an'izao zay vao manao stage na première année dia avy eo indray izy deuxième année dia raha ohatra izy ka tsy nafehy an'ilay fipetrana zany dia tsy afaka raisinay. Dia taloha mantsy dia samy mandehandeha daholo ny ankizy fa amin'izao fotoana izao zany ny association mihitsy mandray an'izy dia ny association mboatra hoe mba misy pression kokoa zany izy le tour opérateur andray an'ilay ankizy noho izy andeha irery. Dia ny CV moa raisinay daholo dia avy eo amenay an'ilay INTH na institut ny sciences du tourisme rétoire les critères ilainay dia après zay manao sélection hoe ty zany mety dia ty raisinay dia ty raisinay amin'izao dia ty raisinay amin'ny ohatran'ny hoe volana manaraka. Au bout de 3 ans eo zay tamin'ny herintaona efa mba hoe io fa misy vokatra hoe ny ankizy formena tamin'izao zany amin'ny herintaona fa tonga dia efa mba hoe ankizy afaka tonga dia miasa tout de suite. Mahasaringotra sehatra maro eo amin'ny fampandrosoana ny fireneny iray ny fizahantany. Tahak'izay koa ny fifandraisana na fivelarany amin'izao tontolo izao haingana kokoa raha ampitahaina amin'ny sehatra hafa. Raha tsy teny afa-tsy ny fifaneraserana amin'ny sokajin'olona sy teratany avy amin'ny firenena maro. Fandraisana mpizahatany betsaka ho tonga eto Madagasikara no tanjona iraisan'ireo tour opérateur mivondrona ao amin'ny top na tour opérateur professionnel de Madagascar ka ilaina ny manambatra sy mifampizaratra ikefa eo amin'ny samy mpikambany. Fatatsika zany fa ny tourisme ohatra ny secteur d'activité na industrie, bâtiment spécifique be mihitsy io. Zay no tena mbola tsy hatsika eto Madagasikara zany hoe mila professionnalisation le izy. Raha tsy miaraka daholo tsika samy manana ny fahaizany mizarazaga tsy afaka hivoatra mihitsy le tourisme. Ny avantage ndray zany dia zao hoe anatin'le regroupement ka misy ny Thaïlande, Vietnam, Bali, Cambodge, Laos dia Madagasikara. Matoa zay mitafaraka tao dia miakatra daholo ohatran'izay le hoe destination Asie du Sud-Est. Dia ny objectif aloha mbola lavidavitra ihany le izy fa zany hoe raha tsy miaraka ohatr'izao zay tsy ho azo mihitsy le hoe 400 000 500 000 touristes satria samy manana ny traikefa-ndreo zay dia hita mihitsy zao fa manomboka le izy zany tsy hoe miandry tsony hoe inona no omeny tokanay fa mba inona koa mba afaka omenay an'le topy. Dia zay no tiana ataonay tsikelikely hoe ho crédible le topy, olona professionnel, olona manana traikefa dia iny ny afaka
ananana crédibilité ananana hoe référence zany amin'izany Madagasikara zany. Folo isanjaton'ny mponina maneran-tany dia mivelona misehatra ny fizahan-tany araka ny antotanisana avoakany Brahoira Sam-pirenena momba ny asana BIT. Folo isanjaton'ny tanjaky ny toe-karena maneran-tany koa no tovozana avy amin'ny fizahan-tany. Ho antsika eto Madagasikara, 5 isanjato ny tahany ari-karena fahobe no avy amin'ny fizahan-tany. Eto Madagasikara dia mbola vitsy ny malagasy mandraharaha amin'ny fizahan-tany raha oharina amin'ny teratany vahiny, na investisseur na opérateur. Tsy dia misy antony manokana mahatonga io fa fanapahan-kevitra sy faharisihana hiditra amin'ny fandraharahana ara-pizahan-tany, ka isan'ny mbola antony ivondronan'ny mpikambana ao amin'ny top hametraka ny fifaninanana masina eo amin'ny samy mpisehatra na teratany malagasy na vahiny. Mamakangolo migasy eo amin'ny topy eo zay zany zao manazava mihitsy hoe tandremo fa mba mahazo ny toerany amin'izay ny tour opérateur gasy rehefa makany amin'ny hôtely zay iny fa manomboka mivony varavarana hoe tandremo fa hoavy ihanina fa tsy dia tena le asisitsisika tsony manjay ezakeo manana le traikefa sy ny crédibilité mihitsy zany zay so matoko taloha be da be ny tour opérateur vazaha ka tsy nisy nanao koa gasy fa le hoe raha vao gasy dia ao fitentsika taloha le hoe vola tsy voaloha tsara sy nianana zao zay zao lazaiko anao fa ne misy hoe paiement de carte bancaire en ligne zay mandeha mamonjy client mihitsy ny teny frantsay sy ny teny anglisy moa zany ay traikefa moa zany nanaina tany velany tany fa mba ho averina ty amintsika amin'izay le izy mba atao ambonimbony amin'izay ny karaha momentsika an'le tanora gasy fa tsy ambany loatra fa zay koa tsy mamotive avao izy zao ka zay mbola amin'le fihavanana mbola enjakenjana satria mbola le mieritreritra an'le hoe anaty misarasaraiko fa mandeha tsy kelikely. Fehezan-teny tsy tokony ho tononina akory raha misongadina tsara ny fahaiza-manao na ny professionnalisme amin'ny tolotra ara-pizahan-tany ananantsika ny hoe lafo ny saran'ny fizahan-tany maketo Madagasikara. Vahaolana maharitra io ny fampivoarana ny traikefa ho an'ny mpisehatra tsirairay. Za rehefa maheno an'izay resaka lafo zay doatra misaindoatra foana ako satria zao makany Afrique du Sud anao kelikelytsika io lazaiko anao fa mitovy vidy amin'ny aty ihany le voyage lafo hoe zany makany Afrique du Sud zany satria misy ny location véhicule ny hôtely ihany lafo koa azonao ny vol makany koa lafo zany mbedale kosa ny vol aza diny fa raha makany Amérique du Sud koa anao na makany États-Unis ataontsika hoe Grand Canyon na Ouest iny lafo koa zany makany Asie koa anao raha manao voyage ohatran'ny nataonay eto zao zany le hoe individuel ohatra anao manao balise thaïlandais hoe chacun 15 jours mitovy ihany ny vidiny any amin'le vol fotsiny tsika no mbola voakely amin'iny fa ny tokony tsy adiny dia zao le hoe ahoana fijerin'le Madagasikara n'le olona dia resaka confiance fotsiny le izy tsika anisan'ny manana zay fa anao moa ny averimbenina manana zavatra be tabe jerevana fa le surtout le hoe le professionnel eto zany tsy maintsy mba hoe hitany hoe ok professionnel thaïlandais mitovy amin'ny professionnel gasy zay zany mbola tsy maintsy atao maromaro koa lazaiko anao nefa ny balise il y a 20 ans ohatra sovatsika zao izy zao toutes les 20 minutes misy volona tonga donc tsy maintsy mandala amin'izay étape zay tsika. Raha atao amin'ny fehezan-teny tokana inona no atao hoe professionnalisme? Aimer ce qu'on fait et être concret dans les actions. Resaka produit ohatra hoe misy manoloran'le izy amin'ny client zany ohatra hoe misy sary dia izy aleo mahatra mangataka hoe mba mihoan'le sary misy sary dia afaka atao ve le sary any internet nomena zareo sa hoe le sarinao manokana misy atao copyright. Ny fandrimbonan'ny matianina avy ao amin'ny top na tour opérateur professionnel de Madagascar ny fanazavana izay nanitikitika ny mpiatrika tonga teto. Taorian'izay ny fandraisana curriculum vitae na CV ho an'izay efa tapa-kevitra hanao stage any amin'ireo tour opérateur. Madagascar koa mantsika manana ty copyright elon nareo manana intellect daholo manana afaka micréer quelque chose dia efa vao avy micréer nareo dia makanisany amin'ny copyright any amin'ireo da hoe anaty hoe tsy maintsy manana expérience 5 ans ozy izy ary mihoatra zany satria important be izy satria rehefa nangana tour opérateur anao voalohany indrindra aloha zany le teny akito hoe tsy maintsy manao sur terrain zany hoe manao front office mihitsy aloha zany mijery hoe ahoana ny fisehoany rehefa sur terrain. Niainga tamin'ny traikefa efa niainana sy tiana hotrandrahana tahaka izay no nizarana tamin'ireo mpianatra niatrika nietsika nataon'ny top traikefa iainana efa nahavahaolana sendra ny tour opérateur tsirairay. Savaranonando sahady koa ho an'ireo izay efa manana eritreritra te hanangana orinasa mpizahan-tany anao ireny. Mila koa rehefa hanangana entreprise any arena dia mila hainao migery an'ireo ressources anananao ressources humaines ahoana ny anaovako an'ity ahoana ny procédure raha izao raha misy ohatra izao dia
manarakarak'izay sy ny fizerena ny ressource financière zany ary maro zany efa expérience vécu any an'ireo olona zay efa mitarika tour opérateur reo reo fa ao anatin'ireo aso reo témoigner an'izay expérience ilainy zay tsy hoe anokatra tour opérateur satria ny ankamaroany rehetra mantsy hoe anokatra tour opérateur io tsy voasokatsokatra fotsiny comme ça fa il faut avoir de l'expérience, il faut avoir travaillé pendant au moins 3 ou 4 ans ou 5 ans zay anao vao afaka nokatra dia anisan'izay koa zany mety hoe amin'ny accompagner an'ilay olona tia hanokatra zay ao amin'ny association fa manampy aloha hoe zao aloha tsy maintsy étape araha pianatra Vilekatso. Inona no nahatonga anareo nanatrika ny Mikapita be mahakasika ny tourisme satria ao anatin'ny Top Mada dia anisan'ny association misy be da be ao misy agence de voyage misy resaka hôtel dia ao anatiny ao afaka mandray stagiaire zareo misy afaka mandray asa koa dia zay tena nahatonga anay andeha mahafinaritra ilay izy satria ahitana zavatra maro mikasika ny développement tourisme. Mpianatra ve? Mpianatra vao amin'ny Institut Supérieur Saint-Michel Laitos. Stage inona zao metimety aminao am'le Stage-na forfaitiste. inona natao manokana isafidiananao azy dia efa misy ny safidianao hoe le tour opérateur atao sa amin'izy Oceana Fonto. mety du Théo no nanazavaina atao hoe inona ny tour opérateur inona ny agence satria eto Madagasikara ilay izy ohatrany hoe raisina zavatra ray ihany fa en fait BDP zany ao ambadika an'ilay izy ao notion BDP ny anaran'ny ankizy tady dia zao zareo manao recrutement io dia tsara ilay izy développé ny tourisme tsara l'initiative ohatr'izao zay amin'ny tour opérateur tena manana manky ana ankizy miasa dia zay no natonga anay hoe tsy maintsy manao stage aloha le ankizy satria raha vao nianatra fotsiny izy tonga dia asa tsy tafavoaka mihitsy dia le stage zany dirigénay mihitsy hoe mba ahatonga an'le ankizy après 3 ans dia tonga dia opérationnel zay no tena tanjonay dia ao aminay samy topo koa dia efa misy le engagement mihitsy ho ataon'ny membre topo zany hoe misengagé anampy an'le ankizy aminao zao fa tsy hoe apetraka ery amin'ny sisiny na manao photocopie fotsiny le ankizy fa misengagé hoe vita le stage 3 mois dia misy test kely ataony hoe io fa tena nafery izy tokoa izy dia raha ohatra zany misy zavatra tsy mety dia mety alo tour opérateur koa tsy nanao an'le tsy nanaty zany le engagement zay nataonao hoe anampy an'le ankizy tokoa ho professionnel. Marina fa velirano fahafito sy fahafolo ao amin'ny IEM mana initiative pour l'émergence de Madagascar no misy ny fomba hitondran'ny filoham-pirenena vaovao Andry Nirina Rajoelina ny fampandrosoana ny fizahantany eto amintsika. Velirano fafito ao anatin'ireo velirano 13 filoham-pirenena Andry Rajoelina ao anatin'ny fampiroboroboana ny indostria misy fanitarana ny tolotra ara-pizahantany eto Madagasikara. Velirano fahafolo amin'ireo no misy ny fampiroboroboana ny fizahantany maharitra na ny tourisme durable. Toy ny mazatra atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana dia hitondrana fampahafantarana trano fandraisam-bahiny amintsika ka ho amin'ity anio ity dia ho ampahafantarana ny solotenanay Isabelle Célestine amintsika ny trano fandraisam-bahiny any Morondava sy Bekopaka. Kimono Resort, ny Relais du Kirindi ary ny Olympe. Eto amin'ny resto Kimono Resort isika zao ity no toerana anankiray izay fialan-tsasatra ho an'ireo izay mizaha tany aty amin'ny toerana ity piscine Morondava moa ao anatin'izay hafanana ananan'izay dia manana an'izao toerana izao ny Kimono Resort. Ankoatrin'izay ihany koa zao tazantsika ato aorinana izao ny toeram-pisakafoanana izay natao ho an'ny rehetra ahitana an'ireo karazana sakafo malagasy, karazana sakafo teratany vahiny izay ankafizitsika. Olona tonga mivahiny eto aminay ka topo-toerana dia matetika pizza foana, manao officine dia snack. Matetika feno foana ny ety Kimono. Zay indrindra mahatonga ny extension nisy nytohizana zany Kimono Resort misy Cap Kimono indray 13 bungalow misy. Manana refuge koa zay pour animaux
le biby matetika misy maka avy any amin'ny ala, misy sasany olona sasany mitaiza biby a, dia reny no récupérenay zany, dia ao amin'ny refuge misy lémurien ao, misy fosa ao, misy karazana biby izay karakarainay. Dia inavy moa ny zavatra hita ato anatiny izany bungalow eto amin'ny Kimono Resort. Bungalow double moa zao hitantsika zao a, mety ho an'olona roa. Dia araky ny hitantsika misy climatisé ny chambre, misy ventilateur, télé, ary tsisy atahorantsika mahakasika ny délestage na ny fatapahan-drano, mahaleo tena tanteraka ny hôtel mahakasika an'izay. Dia manarak'izay ohatran'izao moa zany pose ny chambre bungalow, dia ny sanitaire misy rano mafana. Fianakaviana maromaro isika te hitsangatsangana aty amin'ny faritra Menabe. Kimono Resort dia manana villa izay sahaza ao antsika mianakavy na firy isika. Aleo tsy dia antsika aloha ity villa anankiray ity mba ahafahantsika rehetra miomana ao anatiny izay fialan-tsasatra aty amin'ny Kimono Resort izay. Matetika moa zany fianakaviana rehefa miaraka mba te hanao fialan-tsasatra izay, misy ihany ny te andro. Efa misy équipement, efa tonga dia miantsena fotsiny dia mahandro sakafo. Amin'izay fotoana izay ve isika ihany koa afaka manampy azy ireo amin'ny fiantsenana satria hoe vahiny mety tsy halala ny zavatra misy? Afaka manampy, manoro hevitra, manoro lalana, aiza daholo ny ahitana ny matetika manko ny fruits de mer, iny matetika no antanin'ny ny client-nay zany, dia manampy foana izay zany. Inona indray ary ny zavatra misy eo anatin'ireo trano izay andraisantsika an'izay fianakaviana? Anankitelo communicante, afaka hitsofoana ohatr'izao ho an'olona telo, ny efitrano faharoa an'olona roa ary ny efitrano farany ho an'olona telo ihany koa. Raha toa ka fianakaviana misy zazakely dia manana berceau toy izao ny atao amin'ny Kimono Resort, efa mamaly ny antso sy manao izay mahafapo an'ny client-nay rehetra zany. So eto amin'ny Cap Kimono isika, ilay toerana fanitarana ny Kimono Resort, botry kely izay anisany mampiavaka ny faritra Menabe raha ny botry no resahana. Zao ndray zany ny ao anatin'ny bungalow aty amin'ny Cap Kimono, ty zao bungalow twin izy ity, dia hitantsika hoe misy fandriana anankiroa kely ireo, dia ankoatran'izay misy télé, dia équipé amin'ny climatiseur ihany koa. Te ilanonana ianao, ity no toerana anankiray azona tanterahana izany na mariage na lanonam-pianakaviana eto amin'ny Kimono Resort. Izao tazantsika izao ny Relais de Kirindi, izay toeram-pitsangatsanganana manamorona ny lalany Beloha-sur-Tsirbina. Ka toy izao ny tontolo natoraly izay anasanantsika hitsidika azy. Ankoatr'izay, ny toeram-pilomanosana na ny piscine dia manana ny mampiavaka azy ihany koa. Ho an'ny bekopaka isika, ilay toerana misy ny Olympe. Inona ho ny Olympe? Toeram-pitsangatsanganana ahitantsika ny tontolo natoraly araka izao hitantsika izao. Ny trano fandraisam-bahiny eto amin'ny Olympe. Mbola mitovy ny tany Kimono ihany koa ny eto, ary tsisy atahorana eo amin'ny resaka jiro sy rano. Ho antsika rehetra, naiza ny toerana alehanao raha mbola ato anatin'ity faritra Menabe ity, ho any amin'ny Kimono Resort, ho any amin'ny Cap Kimono, ho any amin'ny Olympe, manome fahafaham-po anao avokoa ireto mpiasa rehetra. Antenaiko fa nanovo zava-baovao indray sika nandritra fiarahantsika teto androany, isaorana ireo rehetra niarana nomana taminay ity fandarana ity sy ny solotenanay avy any Morondava.
Isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny fandaharana zahatany dia National Tourism Development, ny tour opérateur professionnel de Madagascar, Yannick Beauté ary Majesty. Manome fotoana ho anao indray ho amin'ny fandaharana manaraka. Veloma tompoko. Vous avez regardé Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance.